Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano any indray amin'izao fotoana izao makasitraka anao izay mampiatrano ny fandarana ZAH GASY amin'izao takariva izao indray. Lohahevitra vaovao indray no entina aminao atao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity ary miavaka ihany koa ny fandarantsika satria dia manam-bahintsika dia tsy iza izany fa mpampianatra iray avy amin'ny sekoly lycée Philibert Tsarana na mpampianatra taranja malagasy moa izy io izy no hanazava misimisy kokoa hanazava bebe kokoa mahakasika an'ity lohahevitra itsika ity. Ny horesadresantsika ary izany amin'ity androany ity ao anatin'ny fandarana dia ny hoe ny fiheverana malagasy mahakasika ny razana. Matetika ambetindresaka antsika izy io isanandro amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra asehontsika tokoa izay finoana ny razana izay ary dia manandanja tokoa eo amin'ny fiainan'ny taolo hatramin'izay izay razana izay ka ny mahakasika an'izay indrindra no ampifantarina anao jerentsika eto anatin'ny fanadihadiana rehefa avy eo hitantsika ao tokoa fa manana ny anjara toerana ary indrindra tsy maty ny fanahy fa ny vatana ihany araka ny finoany malagasy ihany. Hitantsika manaraka an'izay ihany koa takiny ahoana ny fomba fanehoanany izay hoe fanajany malagasy ny razambe izay. Tsy ampiandrelanareo tsony ary izay ho arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Dia faly miaraba ny mpijery rehetra ny fandarana ZAH GASY any tokantrano any ny tenako amin'ity androany ity faly mifankahita aminareo ary dia anolotra lohahevitra anankiray mifandraiky amin'ity fandarana ity dia ny hoe ny fiheveran'ny malagasy mikasika ny razana. Ny voalohany aloha raha vao miresaka hoe mikasika ny razana isika dia mila fantatra hoe izavy moa zany na inona avy ireo heverin'ny malagasy hoe razana teo amin'ny taolo zany. Tamin'ny malagasy dia misy hevitra telo lehibe azo tsoahana mikasika ny hoe razana. Voalohany dia ambarany fa hoe razana ireo olona efa tena antitra be na hoe ireo efa tena olona vokiandro ny fiteny azy ka nantsoiny ny faritra any atsimo na any atsimo andrefan'ny nosy hoe razako lahy na razako vavy. Zay zany aloha no hevitra voalohany mikasika natao hoe razana. Ny faharoa dia nantsoiny malagasy ihany koa hoe razana ireo zay rehetra efa nodimandry ka tafiditra ao am-pasan-drazana. Tafiditra ao am-pasan-drazana zany hoe misy zany tafiditra ao am-pasan-drazana saingy tsy razana no iantsona azy. Misy dikan'iny manko rehefa zany ho azavaiko ny dikan'iny ary ambara moa zany fa razana na hoe razambe ireo loharano nipoiran'ny malagasy nipoirana tany aloha tany ireo ray aman-dreny be ambara fa hoe razambe ihany koa. Ireo hevitra anankitelo ireo zany no manodidina ny antsona hoe razana raha teo amin'ny taolo malagasy. Dia hiditra amin'ny resaka manaraka tsika dia hoe ny anjara toeran'ny razana teo amin'ny malagasy. Manana anjara toerana lehibe io razana io ary io no anisan'ny mampiavaka ny malagasy ny finoana io razana io. Ny voalohany, ny anjara toerany voalohany dia hoe ny razana no mpanelanelana ny olombelona amin'Andriamanitra na ny Zanahary. Rehefa mampita ny fahasoavana zany ny Zanahary na Andriamanitra avy any amin'ny any dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny razana aloha. Ka rehefa tsy sitrapon'ny razana no ampitany aty amin'ny olombelona dia tapahany io. Izany zany no antony mahatonga ny malagasy tsy maintsy manaja ny razana hoe mampita ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny Zanahary io. Zay zany no antony voalohany. Ny antony faharoa ihany koa mahatonga ny malagasy tsy maintsy manaja ny razana dia hoe izy no miantoka ny fitohizanaina. Ina moa le fitohizanaina resahana eto? Rehefa hivady ny mpivady taloha dia tsy maintsy mifampizaha toetra aloha elaela ka rehefa mitoejaza raha matoa zay vao atao ny fampakaram-bady satria heverina ho rehefa mitoejaza raha matoa vao mahazo tsodrano avy amin'ny razana ny mpivady. Rehefa tsy mifanambina ka tsy mifampiteraka zany dia rava satria zava-dehibe eo malagasy ny fananana zanaka avy amin'ny razana io zany. Zay le hoe miantoka ny fitohizanaina io. Tena fadiranovana amin'ny malagasy manko zany momba zany. Indrindra ny hoe maty momba fadiranovana zany. Ka ny razana no miantoka ny fitohizanaina. Ao le fomba fiteny hoe
tsy nitrebona avy amin'ny tany na nitsotsorika avy any an-danitra akory ny aina fa nolovaina avy amin'ny razam-be. Zay zany no antony ihany koa tsy maintsy anajan'ny malagasy ny razana. Ny antony fahatelo mahatonga ny malagasy tsy maintsy manaja ny razana dia satria miatraika amin'ny taranaka faramandimby ny toetran'izy ireny. Hany ka rehefa mampakabady ny malagasy dia tsy maintsy lazain'ny mpikabary eo ny razana ny poiran-drazazalahy na ny razana ny poiran-drazazavavy. Iny manko dia mba hamantarana hoe iza marina ny razana ny poiran'ny tony olona tony, taranak'iza maro ny tony, fototr'olona eo amin'ny tanàna sy ny tany amamonina ve. Zany zany no alalana hoe manana anjara toerana teo amin'ny fiarahamonina nisy azy ve ilay razana ny poiran'ilay olona. Io lay fomba fiteny malagasy zay somary manany ihany manao hoe raha tsy tare makavady ka ianarandray no mety mangataka. Zany hoe na olona tsy aninona aza zany lay olona makavady ka ny razana ny poirany fototr'olona sy nanana izy azy na hoe notsongon'olombolo teo amin'ny fiarahamonina dia manaiky an'iny hovady foana ilay tovavy. Zay ny antony tsy maintsy ametrahana ny tetiarana any amin'ny fampakaram-bady. Matetika moa dia any amin'ilay dingana voalohany hoe fisehoana no anaovana an'iny zany, ary io dia sahan'ny taolo malagasy misy taloha na mifankaty aza ny ankizy no manapaka hoe tsy mahazo manambady an'iny olona iny satria olona toy izao sy toy izao ny razana reny. Ka zay no mahatonga ny malagasy mametraka hoe manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny razana. Be dia be ny karazan'ny fisehoan'ny fanahin'ny razana teo amin'ny malagasy izay natahorana sy najaina avokoa ireny, nomena asina avokoa hoe inona avy moa zany reny fanahin'ny razana ireny. Isan'izany ohatra ny tromba, ilay fanahin'olona efa maty mipetraka ao amin'ny olona mbola velona. Indraindray izy io misy hoe tromba tsara, tromba ratsy. Rehefa tsara izy dia manasoa ny olona hipetrahany, rehefa ratsy izy dia mampijaly ilay olona hipetrahany. Iny zany endrika isehoan'ny fanahin'ny razana iny. Toy izay ihany koa finoana malagasy ny hoe mino ny fisian'ny angatra, mino ny fisian'ny matoto, mino ny fisian'ny lolo, mino ny fisian'ny avelo. Finoana zany. Ary eo ara ilay hoe ny lolo dia misy ny lolo hita maso, misy ny lolo tsy hita maso. Ka ireny lolo ireny zany dia endrika isehoan'ny fanahin'ny razana. Hoe le lolo hita maso moa dia ireo lolo manidina tonga ao an-trano dia samborin'ny malagasy io zany, samborin'ny olona dia hosorany menaka vao alefany mandeha. Ny menaka moa dia maro-panajana teo amin'ny taolo malagasy, mazava loatra fa rehefa mahita olona manositra menaka amin'ny lolo zany tsika dia tandindony ilay hoe fanajana ny razana iny satria solotenan'ny razana mamangy ao an-trano ny fisian'ny lolo paty tonga ao an-trano zany. Reny no endrika isehoan'ny fanahin'ny razana zany. Ka inona ary zany ireo fomba nentin'ny malagasy nanaja ny razana zany, nanome asina ny razana zany, raha izay sy zay no antony tsy maintsy nanajana azy. Dia ireto zany le fombafomba ataon'ny malagasy hanome zakasina ny razana. Voalohany amin'izany dia ny famadihana. Ny famadihana, inona moa ny hevitry ny hoe famadihana? Arabaky teny ny famadihana dia famadihana ny faty ho tonga razana. Iny lay riba fiampitana. Satria ny olona rehefa maty dia tsy maintsy atao famadihana aloha, zay vao mipetraka eo amin'ny anjara toeran'ny maharazana azy ka afaka mità. Zany hoe tsy mbola mità zany ny olona maty avy hatrany raha tsy vitan'iny famadihana iny. Amin'iny dia ataon'ny malagasy daholo zay fomba rehetrarehetra ampidirana ny olona maty ao am-pasan-drazana. Na olona maty lavitra be aza ka milevina any amin'ny toerana zay nahafatesany any dia ampodiana ty am-pasan-drazana. Ary iny tsy apodipodiana foana, fanaovana an'ilay fombafomba hoe famadihana, zay vao tafody, zay vao azo ampidirina ao am-pasan-drazana. Anisan'izany ihany koa ao amin'ny famadihana io dia ny tsy famelana ny taolam-balon'ny razana mba hiparitaka. Tsy maintsy finosina zany io, tsy maintsy atao
izay ampitambatra azy fa tsy avela iparitaka anao verivery foana ao pasanao ka ifanitsakitsahanao akory na de vovoka aza mafy amin'ny malagasy zany hoe razana miparitaka ao pasany zany satria io mitondra fitahina ho azy io mitondra fahasoavana ho azy io mitondra fanambinana ho azy io razana io de tsy maintsy kolokoloiny tsy maintsy ataony izay iarovana sy tsinjovana an'io razana io fombafomba ihany koa ohatra moa rehefa vita famadihana dia fanao ny mifandrombaka rehefa mifandrombaka amin'ny tsy avina minosana ny razana mifandrombaka ny vatapaty avina sina ny razana dia tehirizina iny satria everina ho mitondra fanambinana zany iny ny faharoa fombafomba faharoa fataon'ny malagasy ohatra entina manaja ny razana dia ny joro inona moa zany ny joro amin'ny faritra atsinananosy izy dia avavaka ihany ny joro fombafomba mpivavahana zany izy io angataham-pitahina amin'Andriamanitra sy ny razana ny atao amin'io dia mamonombo dia mandatsadra manao sorony ohatra hoe sanatria hoe tsy milatsaka ohatra ny orana nefa ny tany maina mila orana ny mpamboly sy ny sisa dia manao joro mamonomby eo amin'ny toerana izay efa fanaovana izany fombafomba mpivavahana izany de mangataka ny fitahin'ny razana sy ny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy no angatahana zany irotsaka amin'ny fotoana io zay zany mikasika ny joro eo ihany koa ny fahatsiarovana mialohan'ny lanonana mialohan'ny lanonana na fivoriam-ben'ny malagasy dia eny am-piandohany izy de tsy maintsy manao hoe any anao Andriamanitra andriananahary sy ny razana manaraka aorinan'ny fiatsonana narin'Andriamanitra zany ny fanononana ireo razana rehetra io dia fiantsona ireo hery ireo zany mba hita mandritra ny olanonana io ary anisan'izany aza moa ny fombafomban'ny malagasy rehefa misorotoka ohatra dia manipy kely hoe inona ny razana io koa moa dia mbola misy ny toka dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny razana satria mari-panajana ny toka zany eo amin'ny malagasy ka ho an'ny razana de tsy maintsy omena toka kely izy mba hofanajana tsy adinoina mihitsy zany mametraka manipy toka kely eo anjoro firazana hoe fanajana ny razana ary efa mametraka ny razana ihany koa ny malagasy ao atokantrano zany raha mbola eo ambohatra ny razana dia adinio fa tsy maintsy eo anjoro firarazana iny joro firarazana iny ilay fiaonan'ny lafiny avaratra sy atsinanana ao an-trano ao dia mba ho mari-panajana ilay razana dia eo anjoro firarazana natao satria io joro firarazana io ilay toerana masina ao an-trano amin'ny malagasy ka matoa ny razana apetraka ao amin'ny toerana masina de ajaina omena voninahitra omena toerana ambony zany izy raha mbola ao an-trano ao eo ihany koa ny fitandremana ny fadin-drazana taloha ny razana dia manafatra hoe fady rakizy fady raha mbola taranako ny manao an'izao sy zao de tsy maintsy tandreman'ny taranaka ty aoriana iny satria mety atonga aloha zany fandikanany fadin-drazana iny raha am'izao fotoana zao manko de hoe de efa tsy ilaina tsony zany fadin-drazana zany tsy ilaina tsony zany afatrafatra ny napetraky ny razana zany fa de efa mazava zao ny toetsaina mazava zao ny fombafomba sy ny sisa efa manaraka ny fomban'ny kristiana sy ny kolotsaina avy any ivelany de efa tsy ilaina tsony zany fa teo amin'ny malagasy de tena mbola lanana ny lanjany lehibe izany fitandremana ny fadin-drazana sy fitandremana ny afatra napetraky ny razana zany satria everina ho mahatonga loza ho an'ny taranaka ny tsy fanarahana an'izany dia anisany ihany koa fanomezan-danja ny razana ny fananganana tsangambato na vato mitsangana ina moa ny dikan'ny vato mitsangana napetraky ny malagasy eny atapitendrombohatra na eny amoron-dalana eny reny vato mitsangana ireny ny dikan'ireny dia fahatsiarovana ireo avana verifaty amin'ny malagasy zany tena zava-doza ho azy zany hoe verifaty zany fa diranovana izy raha misy avany tsy tafiditra ao pasan-drazana hany ka na efa very any aza lay faty zany sanatria hoe lasan'ny rano de tsy hitany sanatria hoe tototry ny tany de tsy hitany lay razana dia ny any heriny dia ny manao
tsangam-bato eny atapitendrombohatra eny dia anaovana ny fombafomba rehetrarehetra io ihany koa io amin'ny fotoana fanaovana azy raha amin'ny fotoanany famadihana dia finosiny lamba io hosorany menaka io angatahany fitahina eo amin'ny vato mitsangana io satria iny dia tena heveriny mihitsy hoe iny vato mitsangana iny ilay razana solotenan'ilay razana izay very tany izay amin'ny ankapobeny ireo fombafomba fanaon'ny malagasy hoentina manaja sy manome asina ny razana. Araka ny hitantsika tao anatin'ny fanadidina teo dia manana ny anjara toerany tokoa ny razana eo amin'ny fiainan'ny malagasy eo amin'ny fiainana andavanandro isanandro mihitsy izany raha hitantsika hoe rehefa amin'ny vavaka dia miantso ny zanary tampon-doha dia miantso ny razana ihany koa tahak'izay ihany koa rehefa manatanteraka n'izay joro izay ankoatran'izay dia mbola fanehoana fa manana ny fanajana ny razambe tokoa ny malagasy dia ny fanajana ny fadin-drazana izany hoe ny fadin'ireo razana ireo dia mbola ajainy ny taranaka faramandimy ankoatran'izay ao amin'ny fanambadiana dia misy hatrany ny tetiandro na ny famakafakana hoe iza marina ny razambeny ilay tovolahy na ilay tovovavy dia izay koa no mamarana tanteraka ny fandarantsika makasitraka anao izay nanaraka hatramin'ny farany makasitraka ihany koa ny teknisiana Cléo nanatotosany sary sy ny feo akasitrana manokana ihany koa i Monsieur Toky izay mpampianatra taranja malagasy ao amin'ny lycée Philbert Tsirana nananaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ZAH GASY dia manome fotoana anao izay amin'ny manaraka indray dia veloma toa.